Razana ihany koa izy mahazo ivotany Genève Suisse ary amiko tsy misy ao anatin'ny lalàna kosa aloha hoe principe-na extraterritorialité hoe ny any Genève ihany koa ne zany ange inona moa juridisme ne filazana zany sy tombontsika le lalàna izay mampetipety atsika hoe ka ny any Genève ihany koa ne Madagasikara ihany any satria azo lazaina fa faritany Madagasikara ihany ao anatin'ny mahazo ivotsika any juridisme amin'ny filazana zany ndao ary sotsitombontsika an'izay mampety atsika le lalàna fa andao ampitoviana herintsika daholo indray avelao ilatsaka ny général Camille Vital, avelao ilatsaka Ramatoa Laura Valmanana, avelao ilatsaka Edgar Razafindrava, avelao ilatsaka Antananarivo, avelao Pierrot Rajonarvelo azy nanana raharaham-pitsarana condamné définitivement voaheloka ara-pitsarana ary efa tsisy recours tsony efa tapitra hatrany amin'ny cassation any amin'ny fitsarana tampony navelatsika ilatsaka marina moa fa tsy mbola nanambarana CES fa raha ny fahitana satria nahazo ny amnistia izy dia afaka ilatsaka ko ny eloka tahaka an'izany ary ny fahafahatsika ko amnistia aza nataontsika nomentsika an'ireo olona rehetra nangalatra volam-panjakana nomentsika an'ireo rehetra nanao détournement sy ny tariny ka velao koa zany Ramatoa Laura Valmanana ilatsaka za tena mametraka an'izay mihitsy hoe zay no ahafahana misoroka za tsy afaka mametraka satria za tsy mpaminany ho avy sady tsy pitazana sy pitsirika no avy hoe mamaky karatra sy ny tariny médium dia mahafantatra hoe amin'ny vita fifidianana dia tsy maintsy ilamina tanteraka fa za kosa mametraka hoe ndao apetraka ny condition na ny fepetra rehetra ahafahana mametraka n'izay fifidianana izay mba ilamina araka izay tratra ahafahana manao le fifidianana hoe mba milamina araka izay azo atao zany zay zany ny tiantsika apetraka ao anatin'le izy hoe raha ohatra kosa mba ahafahana misoroka an'izay mety ho gidragidra ny fandatsahana ny Ramatoa Laura Valmanana mifafamelana azy ilatsaka hovidiana accord politique foana io ary tsy maintsy misy accord politique foana ko amnistia ary hoana ataontsika inona moa tsy ahafahana manao an'izany ary zay koa ny apetraka hoe ny lalàna aza indraindray tsy nasitsika lanjany loatra ny considération ohatrany hoe fangalaram-bola mpanjakana bois de rose ny tariny amin'ny anarany zay foto-kevitra hoe fampitoniana ara-politika izay zay ny tokony ahafahana manokatra ny anao manjery rehetra ihany koa zay nakatona tao anatin'izay fifidianana izay zay zany ny zavatra resaka voalohany ty napetraka dia hoe manina ozy Lalatiana raha ohatra ka mba manao vahiny ao amin'ny invité du Zuma io efa nimbetsaka ny olona no niteny anahany io dia averiko foana hoe ary misaotra name an'izay occasion zay fa dia mbola ampatsahiviko ihany hoe za tsy manana olana mihitsy ary efa nanao fangatahana za hiteny tao anatin'ny fahita lavitra fa tsy tena moa no manapaka an'izay satria tsy antena le hainao manjery fa za ndray tsy manana olana ary misokatra ary vonina tanteraka raha ilaina izay adevitra ara-politika izay na aiza ahafahana hoe manampy ny vahoaka malagasy manampy atsika rehetra zany mandanjalanja sy mandinika hoe tatakan'izao ny tokony fomba hijerena sy tazamana na amakina tahaka an'izao ataontsika izao amakina n'ilay raharaham-pirenena izay mitrangana na devitra politika izay mitranga ihany koa tamin'ny Lalatiana ozy tamin'ny mbola tao amin'ny Free FM mbola nandeha tena manangama tamin'ny Vivany ty nitenen'ny olona hoe nisy tao amin'ny Carleton dia nandeha tany ivelany rehefa avy eo tany Maputonga man izy iny raha fahazahoko le resany zany dia inona no mety hoe zany na tonga Lalatiana tsy d'accord tamin'le izy za loatra ny ampiandohana dia efa nametraka zany apetrako aminareo tsara zay ary na tamin'izany mbola afaka ny fampiresaka mivantana tamin'ny Andriamatoa Andrajoela za dia nampiseho tamin'ny foana fa tsy nanaiky loatra ary tsy nahazoazo loatra ilay tondrozotra izay napetraka io ny antony dia tsotra misy zavatra betsaka ao tokony azo edikevitra ary misy zavatra betsaka mifanohitra ao anatiny io tondrozotra io tokony nany marinina fa za ndray zany nametraka hoe mametraka hoe rehefa lalàna io rehefa ozytsika hoe io ny lalàna satria efa nikenin'ny rafitra arakin'izay lalàna izay eto amintsika ny mahalalàna io efa niratifie ny parlementa misy amin'izao fotoana izao ary efa nikeny fitsarana fomba lalam-pandrenana fa tsy mifanohitra amin'ny lalam-pandrenana dia tafiditra ao anatin'ilay ataontsika hoe ordonnancement juridique dia amiko zany io lalàna ary lalàna dia miatra amin'ny rehetra na tiako na tsy tiako lalàna dia miatra amiko ihany koa zany feu de route io ary azoko resana ihany koa zany io araka mahalalana azy zay feu de route zay ny tiako ampetraka hoe za tsy d'accord tamin'ny feu de route fa
efa io izy zany io dia rahantsika rehetra miaina io sy tanterana io araky ny mahalalana azy dia la loi s'impose à tous au général et impersonnel miatra amintsika rehetra zany zay no tsotsotra nambara angamba le tamin'ny voalohany indrindra resaka hoe transition bis sy ny FFKM angamba ny fanamariana ny tena nentile namantsika tsy dia tena ivalaparantsika sady efa ndresana lava teo moa zay hoe ny fomba fahitana azy Mbinintsoa Ranaivoson zay amin'ny ankapobeny ny valiteny tokony napetrako ialako sindra ohatra sendra misy tsy voavaly araky ny na tsy nafapoanao loatra izay valiteny zay fa araky ny nandraisako azy tato zany no namaliko azy araky ny nahenoko azy dia afatra farany avelanao zany amitina kely an'izay aloha tsy manao afatra farany ny afatra fa ohatrany hoe tsy fakahita tsony fa raha sitrapony tompo mbola misy ihany ny setra isan-karazany ahafahana mifampiresaka za zany tia nafatra atao hoe afatra ihany ary te resaka amintsika vahoaka malagasy zany amintsika mpifidy rehetra satria mba manana fahafahana miteny tahaka an'izao dia tia metraka amin'ity ndray mitoraka ty alohatsika tsy hijery olona hoe ny olona no fidina dia ndao hifidy an'ny Edgar Razafindravana na hifidy an'ny Sylvain Rabetsarona na hifidy an'ny Patrick Raharmanana na hifidy an'ny Pierrot Rajonarvelo na hifidy an'ny Sarah Georges Rabe Arsona ndao tsy atao an'izay fa ndao lay foto-kevitra ny tena mba jerevantsika inona no maresy lahatra anao za zao hatreto mbola tsy mahafantatra hoe inona ny programmany zany Edgar Razafindravana inona ny programmany misy ihany ny candidat mba mamoaka programme za zao efa nahita tamin'ny site web ny Nahazoana ny programmany fa za tena tsy mbola naheno mihitsy hoe inona kay ny tiany Edgar Razafindravana atao amboariny ty mampanantena an'izao fa tsy misy programme matipaika zany ohatra dia za zany mba tia metraka antsika hoe ndao jerevana le programme inona no vitan'ity olona ity ary ndao andanjalanja hoe mba nanahoana ny jery todiky ny zavatra vitan'ity olona ity taloha teo amin'ny sehatra politika inona ny batraikefany teo amin'ny sehatra politika za tia metraka aza atao andrakandrana intsony le milatsaka hovidiny aza atao andrakandrana intsony le mitondra firenena fa lomba misy traikefa ary mba mifanaraka amin'izay tena ilainy ity firenena ity dia tsika vahoaka malagasy raiso ny t-shirt raiso ny vola raha misy mizala vola zao ary ao anatin'ny fahasairanana ho avy ndririnina tsy maintsy tafiana ny t-shirt fa za kosa miteny hoe aza vidina aza manaiky ho vidina amin'ny alalan'iny t-shirt sy voliny ny safidinao fa iantohany filaminana zay le tenen'le namana teo hoe ilamina ve tsika orina amin'ny fifidianana ny fahaizantsika mifidy ihany koa ampilamina n'io ny fahaizantsika mandanjalanja hoe iza ny olona tokony tsara petraka amin'ny toeran'io betsaka ny olona nanontany an'izany ngambany za mametraka hoe alao vita ny fahafahana mandatsaka hovidiana dia milaza ny CES hoe redolo ny candidat afaka milatsaka dia mbola afaka miresaka amintsika indray amin'izay hoe ianona ny mba hitahitako araky ny programmany fa ho tsaraitsika araky ny programmany betsaka manko miteny anao hoe zay teninao Lalatiana dia arahanay izany no tokony hovidintsika ho za hoe aza manao an'izany fa tsy Lalatiana no tsy izay teny Lalatiana akory ny tenin'ny evanjely parole d'évangile fa andao hiaran-danjalantsika dia hiaran-dinika hoe ty candidat ty mety satria zao ny programmany ary zao ny tiany atao ary zao ny fomba ahafahana mitsara azy hoe inona ny engagement tia ny tanterahany ao anatin'ny herintaona ao anatin'ny roa taona anatin'ny telo taona ka rehefa tsy vitany zay tsika vahoaka malagasy tsika opinion publique manana fahefana miteny azy hoe tia no mifanarahana dia tia ny tsy tanteraka ao mba ahafahana mametraka hoe alternance démocratique ao anatin'ny fitoniana sy ny filaminana amin'izay eto amin'ity firenena ity dia tsy ho haiko tsy hisotra ny frequence plus na mehan'izao sehatra ifampiresahana izao misotra betsaka satria everiko fa zava-dehibe loatra ny andeha ataontsika hoe honneur zany nomeny ny frequence plus ary dia enikajahiny mboninahitra tokoa afaka ndresaka teto amin'ny tsihaino manjery ty ary afaka ny fampiritafa mivantana tamintsika mpihaino satry moa iresaka lava satria maro be anareo ny miantso an-taribia fa voafetra ihany ny fotoanantsika efa nangalatra lava dia lava ary tsika hisorako betsaka ny frequence plus ihany koa fa ny tena somary be resaka izay mahazo micro dia misaotra antsika rehetra naharitra ny eno an'izao ady-hevitra izao mametraka foana ny firenentsika eo am-pelatanan'Andriamanitra ary manana ny finoana fa ny zavatra rehetra izay tranga dia mba ho araky ny sitrapon'Andriamanitra ary manana ny finoana ihany koa fa tsy maintsy hisy foana ny maraina tsaratsara kokoa ho an'izay vahoaka malagasy zay sy ho an'ity firenena ity ary mametraka ihany koa sy mamerimberina ny tokony kafany hainao manjery rehetra ao anatin'izao akatoko ny fifidianana izao mankasitraka indrindra Mbinintsoa Ranaivoson mankasitraka ny ekipanao rehetra dia mankasitraka antsika mpihaino rehetra naharitra ny eno hatramin'izao ray fampiresana izao manao veloma mandrapitafa indray ia dia mankasitraka anao Lalatiana Rakotondrazafy nanaiky ny Vahiny teto amin'ny posakevitra tamin'ity maraina ity misaotra ihany koa atsika mpihaino rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany